Magnano akory atsika jiaby magnaraka ny télévision. 30 octobre 2024 ny any no andro natokana ankalazana ny andron'ny ankomba. Araka ny fagnazavagna efa hitantsika teto dia ny herinandro farany amin'ny volana octobre no ankalazana zay andron'ny ankomba zay amin'ny sehatra nasionaly. Nasa tamintsika ireo fagnazavagna jiaby niboaka teto fa natao izany mba ahafahana miaro ny ankomba tsy ho lavi-taranaka. Ny ankomba zay biby mampiavaka any Madagasikara. Hitantsika nandritra ny zay fotoagna zay ihany koa ireo karazana ankomba misy eto Madagasikara ary ireo misy aty amin'ny faritry Diana. Ireo ahina olany taranaka ato agnatin'ny faritry Diana zay 3 amin'ny 5 eto Madagasikara. Noho izany dia asa maventy iarahantsika jiaby ny fiarovana ny ankomba. Mitardalana matevina mety asa fiarovana ny ankomba ty ao agnatin'ilay tetika asa SOS Lémurien ny avy ao amin'ny Alliance Voile Gasy. Ny talemitantana ny ivitoerana ty Alliance Voile Gasy ty ary no andeha koragnaintsika voalohany eto mikasika izany Alliance Voile Gasy zany sy ny fikobabina ny ankomba. Androany moa zany ny andro nasionaly fankalazana ny ankomba na journée nationale pour les Lémuriens zany. Ny Alliance Voile Gasy zany dia faly miaraka amintsika zany mankalaza ny andro zany. Ny Alliance Voile Gasy moa zany dia fikambanana iray fikambanana 30 izy io fikambanana malagasy zay niforona tamin'ny 2024 nandritra ny fotoana zay nampirongatra ny Bois de Rose reny. Ny Alliance Voile Gasy dia manana birao amin'ny faritra maromaro, anisan'izany ny any Mamabe, Maroantsetra iny, ny any Menabe, any Morondava ary any Doeny ao Masanga. Dia ny farany moa zany dia eto Dego zay mandraikitra ny faritra Diana. Dia ao anatin'izany tetikasa zay tanterahan'ny avy dia faritra Diana zany moa dia misy ilay tetikasa atsotsika hoe vonjeo ny ankomba na ny SOS Lémurs. Dia ao anatin'izay tetikasa zay misy zany ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olona mikasika ny fiarovana ny ankomba. Dia ao anatin'izay koa zany zay dia faly zay mampatsiaro ireo fa misy ilay ataontsika hoe ligne verte gratuite na ligne maitso antsoina maimaim-poana raha sendra misy zany tranga na fitrandrahana tsara-dalàna reny ataontsika hoe Lémurien na ny toepiren'izy ireny zany dia afaka miantso an'ireo laharana telefôna tsy am'java-bola eo nareo. Mariana moa zany fa io laharana maitso 512 io dia azo antsoina maimaim-poana amin'ny alalan'ny tambazotra Orange na Airtel. Izay ny amin'ny sehatra nasionaly fa ny arahantsika eto kosa dia itsika eto Diego. Ino marigny moa no tegna sahanindro eto aheno misy azy raha ny sampagna eto Diego. Mahaliana atsika zay satria atsika manana ankomba arovagna koa eto, indrindra fa ny fiarovagna tontolo iaina zay isorana maventy fa ny vahoaka jiaby eto Diego dia magnano zay ary liagna ny amin'izay fiarovagna tontolo iainana zay. Araha-tsiary ny fagnazavagna mikasika ny sampana amin'ny Alliance Voile Gasy eto Antsirana. Ny Alliance Voile Gasy moa dia miasa eto amin'ny sehatry ny ankapobeny zany amin'ny sehatry ny Renavoajanahary Tsaratatana. Tafiditra amin'izany ny fiarovana ny akomba zay nanaovana tetikasa mihitsy atao hoe vonjeo ny akomba. Andro nasionaly fankalazana ny akomba moa ny any 30 octobre dia magnararaotro koa izahay zany sady mankalaza ny andro nasionaly no mizara ny asa efa nataonay tanatin'izay fiarovana ny akomba izay. Ny asa voalohany moa zany dia ny fiara-miasa amin'ireo mpitantana faritra rovagna toy ny fanamby any Andrafiamenan-Davakoera, ny MNP any Lalamerana ary koa ny ONG Sage anatin'ny Montagne de Français. Ny fizarana moa zany no ataonay mikasika an'izay dia hoe misy ny fanajariana famerenana milona an'ireo toeram-ponenan'ireo akomba reo. Misy koa ny fanabeazana n'ireo manodidina ny mpiaigna anatin'ny faritra rovagna
dia anatin'izay koa misy ny fiara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana izay hita amin'ity herinandro ity no nagnanaovana ny fifampizarana mikasika ny lalàna mifandray amin'ny akomba sy ny toeram-ponenana. Izany hoe aparitaka ny lalàna dia fanampin'izay koa zany dia mampirisika izay marketing le vokatra eny anivon'ny faritra rovana reny mba iseho aty amin'ny tsena sy ny tarina ahafahana manatsara le farim-piainan'olona miaraka amin'izay fiarovana ny akomba zay. Anatin'izay fankalazana ny andro ny akomba zay koa dia manararoatra zay Laosy Vargasy mankalaza ny fahafolotaonanay ijoroana eto Madagasikara eto ka atao amin'io tapany maraina ny 30 oktobra ny any ity zany ny fankalazana izay fahafolotaonan'ny Laosy Vargasy amin'ny fanaovana ny atao hoe question pour l'environnement iarahana miasa amin'ireo sekoly efatra telo zany izay isorana ny fandraisan'ny roanjara sy ny fahavononanjaro na nafahana koa manaparitaka ny mikasika ny tontolo iainana mitsaiky. Ny tapany faharoa moa zay dia le hoe fankalazana ny andro national ny akomba dia ny ady hevitra mikasika ny hoe ny enjeu de la préservation des lemuriens, ny enjeu économique, ny enjeu social ary ny enjeu écologique. Ny fahatelo akoatra ny voalohany teo moa volaniko hoe ny fiara-miasa amin'ny tantana faritra rovana, ny faharoa hoe ny fanabeazana ny olo manodidina eo sy ny eo koa ny famerenana amin'ny laoniny an'ireo toerana fonenan'ireo dia misy ny fampiarana ny lalàna mikasika ny akomba izay ataony koa eto fahatodiana miara-miasa ministera tontolo iainana sy fampandrosoana ny vanjafy dia eo koa ny mpitandro ny filaminana, ny mpitantona faritra rovana, ny mpagnano gazety. Eny ary arabaitsika lereo natratra ny fahafolotaona ny oregnany izany Alliance Vargasy zany izay ampiarahana amin'ity fankalazana ny andro national ny ankomba ty izay fankalazana ny 10 taona ny orenana ny Alliance Vargasy izay. Fa na io aza ny ezaka ataonyity sampana ity dia ny tompona andraikitra voalohany amin'izany fiarovana ny tontolo iainana zany eto amintsika dia ry zareo avy amin'ny sampandrarana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy. Koragna lalàna no indesindreo eto. Lalàna mikasika ny fiarovana ny akomba misy izy io ary mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ino aby ary ireo lalàna izay mifandraika sy ampiarina ary mipetraka ny amin'ny fiarovana izany akomba izany tafiditra anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Allo donc ireo tegna mpagnano mpampiatra azy io mahalala mikasika azy io ny ikoragna amintsika eto. Kafaliana no iara-banatsika rehetra tratran'izao andro national ho an'ny akomba izao. Amin'ny fotoana salan'izao moa dia raisinay avy ao amin'ny ministera tontolo iainana sy fampandrosoana ny vahinjafy ny fampafantarana izay lalàna misy. Ka amin'izao andro izao zany dia misy ireo lalàna maromaro izay mifehan'izay makasika ny akomba izay sy ny toeram-ponenana zany ny ary. Voalohany amin'izany lalàna zany dia ny lalàna 2015-005 izay mifeha ny faritra arovana. Io lalàna io zany dia mifeha ny faritra arovana rehetra araka ny sokajiny avy izay misy eto amin'ny faritra Madagasikara zany. Voalazana anaty lalàna io hoe inona avy ny azo atao sy ny tsy azo atao. Anisan'izany ohatra ny fidirana tsy nahazoan-dalana ao anatin'ny moedura amin'ireo faritra ireo. Anisan'izany koa ny fitrandrahana zany tsy ara-drariny na tsy ara-dalàna an'ireo vokatra ao anaty ala ireo. Manarak'izay dia misy ny lalàna 2005-018 izay mametraka ny varotra iraisam-pirenena an'ireo zava-maniry sy ny biby zany. Ao anatin'izay lalàna izay dia misy ny ataontsika hoe annexe moa zany fitaovana misy ray kahatramin'ny 1, 2, 3 kahatramin'ny 4 zany ireo. Ary voasokajy anatin'izay zany ny akomba izay biby tsy azontsika ahondrana zany na exportena zany voasazana lalàna zany izay zavatra izay. Misy koa ny didy tsy volana 60-126 izay miresaka momba ny fihazana, ny fanjonoana ary ny fanasokajiana ihany io karazany biby. Voasokajy anatin'izay karazany biby izay moa ny biby izay ataontsika hoe biby mpanimba,
ary misy ny biby azo izay ary misy ny biby arovana. Tafiditra aton'izay biby arovana zay zany ny akomba rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Dia manarak'izay dia misy ny itsvolana ihany koa raharahana fa 62 020 io indray dia mahakasika ny fitazomana ny akomba manokana zany. Maro amintsika ny mety hoe mitazona ireny akomba ireny zany any an-trano any satria ny mahafinaritra atsika izy ireny nefa zany dia voararan'ny lalàna tokoa ny fiazomana an'ireny any an-trano atokantranotsika tsirairay any. Dia misy koa ny itsvolana 60 127 izay mahakasika ny défrichement zany. Ny défrichement izy abispiana manokana fa sokajiana ho anisan'ny heloka behivavy ny fanaovana azy ao anatin'ny ala kobabiana. Maro zany ireo lalàna voatanisako teo fa raha lazaina zany ny ankapobeny inavo ny voararana ilay izy zany mikasika ny akomba io dia voarara aloha voalohany indrindra ny fitazomana azy trano, voarara ihany koa ny fivarotana azy, voarara ny fanondranana azy mazava ho azy zany, voarara ihany koa ny finanana ny akomba satria matetika misy manao anazy laoka zany na mampiasa azy amin'ny restaurant fitoeram-pisakafoanana reo zany anisan'ny voararana lalàna izay. Nefany na dia ny tena zay hoe tsy misy fahazahon-dalana zany momba ny fiazana ny akomba, dia misy ihany nefa noho ny atao antsika hoe biby izay atao lalàna-tanikana zany akomba io dia misy ihany ny fahazahon-dalana manokana izay ho an'ireo mpikaroka zany satria io zany le ataontsika hoe ahoana ataontsika ampitomboana taranaka an'ireo biby efa lany-taningan'ireo somantsika ara-panay ahoana ny misy mahazo dia misy tsy mahazo fa misy zany izay fahazahon-dalana zay raha ho an'ny sehatra manokana ny fikarohana zany. Dia raha voalazan'ireo lalàna koa tsy izay olona rehetra tia nanao fandikan-dalàna ihany koa no voasazy fa voasazy miaraka aminazy ireo mpiraitsi-kombakomba aminazy. Raha amin'ny ankapobeny zany dia misokajy maromaro moa zany fandikan-dalàna voalazan'ireo lalàna ireo. Misy ny atao hoe délit ary misy ny atao hoe crime magnano heloka behivavy. Ka raha olazaina zany amin'ny ankapobeny zany ny sazy mety miamby dia izy rehetra zany dia tsy maintsy misy ny hoe fanagadrana zany emprisonnement fa ny faharitan'ny emprisonnement zany ny vaova arak'izy hoe délit izy na crime. Raha crime zay moa zany dia misy ny fanaovana asa tery-vozona amin'ny fotoana voafetra moa zany tsy latsaky ny 5 taona zany asa tery-vozona miatra aminao ary tsy mihoatra ny 20 taona. Dia fanampin'izay asa tery-vozona izay dia misy koa ny lamandy izay atao hoe tena mafy dia mafy zany lamandy miatra amin'ilay olona nandikany lalàna. Misy mahatratra amin'ny 2 milliards zany raha ariary ny lamandy atao miatra aminao raha ohatra tratra ianao nanimba ny toeram-ponenan'ny le akomba ao anatin'ny ala rovana. Tratra koa ianao zany naka na niaza akomba ao anatin'ireo faritra rovana ireo. Dia amin'ny ankapobeny zany zay zany karazana lalàna izay mety miandry antsika sy ny famaizana miandry antsika raha ohatra atsika manao izay fandikan-dalàna zay. Ny ambangovango ny lalàna izay nikoragny tantsika toy izay mbola misy araka nambarany teo ny maro hafa agnatin'izay lalàna zay. Ny zava-dehibe dia ny fahaizantsika io lalàna io mba tsy andikatsika azy satria ny fandikagna azy dia mitovy amin'ny mandora mantsilagny atsika sady satria mahavoategna. Ny sazy miatra amintsika amin'ny mahazavaboary atsika aloha dia efa raiky satria atsika ihany mandroboka ny raha iaignatsika. Fa mbola misy ihany koa ireo sazy voalazany didy aman-dalàna izay fanazaziana sy ny amande izay miatra amintsika matevina izay ka tsy atsika zao eky no andeha androbaka na androra mantsilagny araky ny volagnandreo mpanakanto izay. Tokolasy etonkoravy azadigna raha misy ny zava-manahirana anao na mahita tsy fandikan-dalàna ka eny 512 amin'ny Orange sy ny Airtel fa isy amaly anao mba fahantsika miaraka mikobaby miaraka miaro ireo aregna maventy anagnatsika dia ny varika na ny akomba izay tokoa no isan'ny mahazava-dehibe ny
lohahevitra mitanana tamin'ity taongo ty dia ny hoe ny varika sy ny toeram-ponaina arovako satria aregnako. Eny ary tompo lasy tomboko vavy soragna anareo nahatra zay 5 andro niaranantsika teto mikasika ny fiarovana ny akomba zay. Ny 5 andro nentsika nagnamarina ny andro ny akomba no mifarana niany fa atsika kosa mitohy ny asa maventy miamiantsika dia ny fiarovana ny akomba isan'ny zavaboarin'ny Zanahary zay antenana fa hitondra vokatsoa ho an'ity tontolo iainana iainantsika atao anatin'ny fahatridiana ty. Eto ampamaranana ny fandarana dia tsy adinay misaotra anareo jiaby zay nanogna tamin'ny fanatanterana ity fandarana ity sy ny fankalazana ary tsy ho voatanitsanay eto ianareo mba tsy isy ny adigno fa ianareo mpiaro ny valan-javaboary maro dia anisany nagnatanteraka zay fiarahana tamin'ny fanotrotsana ity fandaharana ity zay ary ny fankalazana no mifarana eto fa ny asatsika mikasika ny fiarovana ny akomba mitohy hatrany. Mara-pianareo tompo lasy tomboko vavy amin'ny fotoagna magnaraka antsika mifanojo.